Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taonan'ny télévision malagasy, Madagascar Airways, National Tourism Development, Fédération nationale de guide dia manolotra anao concours meilleur guide de Tana 2016. Fifaninanany tardy eto Antananarivo renivohitra arahinao ato anaty fandaharana sahatany andraisan'ireo guide eto Antananarivo anjara. Chanel misolo tena ny Ekotanana, Prosper misolo tena ny Valamena, Malala misolo tena ny Ortana, Aina misolo tena ny FMOS, Fabien misolo tena ny AGATP. Manomboka mialatsana ny 17 febroary ka hatramin'ny 1 mars ny fividianana. Fidio ataovy j'aime sy partageo ao amin'ny page Facebook Zahatany izay guide Antananarivo hitanao fa mendrika ny taona 2024. Concours meilleur guide de Tana 2016 mpanohana compagnie aérienne Madagascar Airways. Mpiara-miasa ministèren'ny kolontsaina, fiarovana ny vakoka sasatanana, commune urbaine Antananarivo, National Tourism Development, Tour opérateur Madagascar Touring, Hôtel Lotus Bleu Ampatinakanga, Ricola Jandas B, Restaurant Escalivat, Travel Exchange, Super Amnouk 67 hectares. Concours meilleur guide de Tana 2016, un événement de la TVN. Œuvrons ensemble pour développer le tourisme à Madagascar.